Pasateurany Joshua no mandroso indray tokantranotsika ny amin'ny izao Joshua mitondra ny fampianarana larana faharoa ambin'ny folo izay hoe avy any amin'ny devoly ny rafitra monoteisme izany no resantsika indray androany mbola avy any amin'ny devoly ihany koa zany aventsika indray zany ny ten'Andriamanitra aloha fa misy teny mena dia aoriana izay tsika hivavaka fa mba meko kely alohan'ny vavatsika ity teny ity hoe patady dy mihitsy ity ten'Andriamanitra ity aloha hoe Jaona voalohany mialohan'ny vavatsika dia petakitsika mihitsy ity no mbo tonga sainareo hoe mba jereo tsara angeny zahatra mahazo Jaona faharoa andiny fahasivy io zany apetakitsika dia hivavakatsika amin'ny fiarahantsika eto indray efa kionge ty Jaona faharoa andiny fahasivy zay rehetra mitaraka nefa tsy mitoetra amin'ny fampianarana Joshua dia tsy manana an'Andriamanitra fa zay mitoetra amin'ny fampianarana ihany dia izy ny manana sy ny zanaka zay no entintsika rehetra mieritreritra dia nitaontsika ary hivavaka amin'ny tantara vazy Joshua hanamarina ny teny hanaprofo ny hatsarana dia mamerina ny fiarahabanantsika rehetra tokantrano rehetra tena ka ny ambasadeurany Joshua Ziadia no mandroso atokantrantsika ny amin'izao fotoana izao. Ny fampianarana moa zany dia hoe avy any amin'ny devoly mihitsy hoe rafitra monoteisme io ary izay rehetra monoteista rehetra zany moa dia tena ho any amin'ny fahavereza satria izay le nivaketsika teo hoe na izy izy mitarika fa tsy mitoetra amin'ny fampianarana Joshua dia tsisy Andriamanitra ary ny ahafantarana fa tsisy Andriamanitra ao mpanoty izy rehetra rehetra ao ary mpitandrina didifolo. Ny atao hoe monoteisme indray zany ahoana indray ary ahoana ny ilazana fa tena avy any amin'ny devoly koa io rafitra anankiray io satria ny anazy indray hono dia izao araka ny vaninandro noho ilay izy ventsika indray ny sary sary mantsy ny tena mitondra betsaka an'ilay zavatra zany io amin'ilay voarantsika sary ty raha sy diso aleotsika haka ny sary anyity aloha dia rehefatsika any amin'ny arsivantsika any ty mba hamora ny fanazavana ka tsy verina sary matetika atsika rehefa avy eo fa misy ka misy io eo raha saotsika efa misy on'io miteny mihitsy ny ady efa misy le izy dia ijerevantsika ary hoe ahoana ny fipetraka le any zareo monoteisme zany ny eny zareo indray dia tahaka an'izao ny eny zareo arakaraka le vaninandro le izy tamin'ny voalohany iny raha mbola tsy tonga ny ilay zanak'Andriamanitra mbola tsy nankaty zany dia ny anazy zany tena ndray ihany no egalina ny zanaka egalina ny fanahy masina FM le fanahy masina zay ihany ny eny zareo zany karakaraka ny vaninandro ao izy io dia ity ray ty one tonga dia ty nanao amin'ny testamenta taloha ao amin'ny testamenta taloha ny domaine dia ny ray ho ny tao tamin'io fotoana io dia ny zanakandray hony ao amin'ny vaninandro na tongavany Joshua amin'ny testamenta vaovao indray testamenta vaovao dia ny fanahy masina kosany ny tahorinany Joshua rehetrarehetra zany taoko eto ambany etony azy tahorinany Joshua zany hoe rehefa lasa zany Joshua kanetsika moa Joshua dia apetraka Joshua fa ny zareo moa Jesosy ny tena marina fa fampianarany demonia aleo misy ataontsika hoe Jesosy satria Jesosy nataony zareo taorian'le zanak'Andriamanitra fotsiny zany taorian'le zanaka zay zany hoe eto zany dia nampitoviany zareo indray ny ray egalina zanaka egalina fanahy masina hitantsika tsara nefa tamin'ilay fampianarana teo fa tena samy hafa mihitsy ny ray sy ny zanaka satria ny ray dia naneraka ny zanaka ary ny zanaka naneraka ny fanahy masina noho izany tsy mety hitovy mihitsy ireo zay no demontretsika kanefa tsika andeo jereva ny ray sy ny zanaka ty moa zany dia somary fohy kely ty fampianarana ty fa tsy lava ary mety ho lava ihany nefa fa arakaraka an'izay misy eo ny zavatra misy zany dia izao tena fampianarana tena tsy izy mihitsy ny ty satria rehefa nazavaina ny fanazavana tamin'ireto olona reto dia nilazainy ty sary ty fa io izy ilay voalaza rekatra amin'ny bokin'ny apokalipsy dia ho any amin'ny bokin'ny apokalipsy tsika dia ty zanaka ty hony araka ny fampianarany zareo tsika aloha hiverina kely maro sarera aiza moa misy n'le izy izy
amotsy ato tsy mbola misy sary be dia be ato angamo io rehetra. tena itireny ny sary ao zany aleo averitsika izy aleo zany averina noratra mihitsy zany e ty loha ataontsika sary anankiray a de hoe am'zareo ony a ity ray teo nefa tonga tany aleo alaiko sary ty aloha de to iverinako io zany le fampianaran' zareo a hoe ny lefako miadana mihitsy fa tsy mainky atsika fa tsisy mamaiky atsika ko eo fanao sary anankiray mihitsy iny a dareo iny tavelany iny asoritsika zany iny aloha zao ne ny zareo monoteisme ataontsika sary de azareo tsara izy le ataontsika verina fona zany ny sary ny ray ihany ony a no egale zanaka zao zany izy izy zafiandena dada iava io de jereo nge ty hevitra mpitolo be ty hoeninareo nge ty io zany le dada iava io ataontsika sary de azonareo tsara mihitsy ny izy inona to hoe monoteisme izao de ty moa zany ataontsika io hoe mitazona boky izy zany efa aveo de le zanaka am'izay eto a tazona le ina moa tazona le boky ataontsika maintsomaintso ny boky eto de zanaka mitazona le boky zany zao de zao ny ataon'le monoteisme hoe satria mantsy eo efa any amy lanitra ny lanitra ty sary ty aloha so ataontsika hoe ciel des cieux io a ciel des cieux anefa any amy lanitra lanitra zany ty histoire ty fa any amy ciel des cieux de am'zareo monoteisme ony a de rehefa nakany amy lanitra lanitra io zanak'io a de miseho amy maha olona anazy zay mihitsy le frazany zareo fa io dadany ihany ony io a ty andriamanitra ray ty ihany io fa satria andriamanitra io ray ihany fa miseho amy maha olona sorataketo mihitsy zay teny zay hoe miseho zany no mba inazy zareo amin'ny maha olona ony maha olona zay ka raha miseho amy maha olona anazy izy a de mba mitombona ve zany sary zany satria ary ny olona ao anatin'ny monoteisme de mazava efa tena mitandrina didi folo ihany koa izy mbola ao anatin'le hoe Deutéronomie toko faharoapolo andininy fahatelo Deutéronomie 23 zany système zany zany de mbola anatin'ny didi folo a satria le didi folo miteny hoe aza manandriamanitra fa tsy zarery ihany a de araka ny Deutéronomie 23 ray exodosy a toko faharoapolo a andininy fahatelo apetrakatsika tsara araka ny exodosy 23 zany a de mipetraka mihitsy ny zany ony fa tandrana didi folo izy noho ny amin'io sary io satria maninony manery foana izy fa tsy maintsy anakaiky foana andriamanitra de vokatsy le exodosy toko faharoapolo andininy fahatelo zany nosatatsika tsara ty fa diso le soratra exodosy toko faharoapolo andininy fahatelo tsara nga mandeha whatsapp eo akisaka ary amin'ny droite edy de tsy voakasika le toko sy andininy ndraiky izy reo akisaka kely eo de raha amin'izao hevitra zao zany a de milaza zany zareo fa hoe anankiray foana andriamanitra fa raha ity olona ny seho ty ona zay tany amy lanitry ny lanitra de amy maha olona anazy io fa andriamanitra ihany io ray foana o zany io andriamanitra io nitianjareo apetraka de apetraka tsika kely tsara moa zany zay teny zay hoe am'jareo zany a ray io andriamanitra io a fa miseho amin'ny endriny samihafa fotsiny a de ty moa zany tsika tsy miditra am'le fanamasina satria ato ara de fa manana problème hoe ray foana hoany io andriamanitra hony de ray ihany zay amaandriamanitra ray anazy a de izy ihany no nidina taty rehefa tamy voalohany a de iny zanak'iny ihany no ny ray ihany koa rehefa aveo a de iny zanak'iny ihany koa ny fanay masina rehefa aveo a de zany hoe ny fanahy masina ihany ny egala ny ray tena zava-doza mihitsy satria mandika an'le lalàna nampianaratsika atao amin'ny fampianarana larana faraika ambiny folo iny
tena nandika mihitsy ny an'le fampianarana larana faraiky ambin'ny folo mihitsy nle izy zay milaza fa ny ray dia naniraka ny zanaka ary ny zanaka naniraka ny fanahy masina ka nahoana moa zany no hitovy izy ireo de efa lala tsy marina mihitsiny fa ity resaka any amin'ny hoe rehefa tany amin'ny lanitsy ny lanitra ty dia lazaina fa hoe anankiray ihany io satria amin'ny maha-olona anazy no nisehony teo satria hitantsika mihitsy fa tena olona io zanak'Andriamanitra io hoe hita hoe io ny zanak'olona io ny zanak'ondry dia satria moko le zanak'ondry olona zay le izy zay ny zanak'ondry dia tena olona mihitsiny izy satria amin'ny mahazanak'ondry azy dia izy le nivonoana dia zay amin'ny mahazanak'ondry anazy io natao fanaty teo rahatrehan'ny dada Iava azy dia natao zay na hoe mahatonga zanak'ondry fa io zanak'ondry io nefa dia tsinona fa olona zay azavaina tsara amintsika angamba zay hoe io ihany ny atao zanak'ondry ary io ihany ny atao zanak'olona zany ka io Yahosoa io mihitsiny io mihitsiny atao hoe olona tena olona mihitsiny izy io zany ka raha milaza ianao fa Andriamanitra io fa angamo moa Andriamanitra lasa olona indray io avaka atsika tena Andriamanitra zay hijerikana zay mihitsy tsika aloha de karaka kely zay vity atsika aloha ato amin'ny tenin'Andriamanitra ato ny jerevantsika kely vetivetika somary miandry any kely tsika zay afaka mijereva hatrany tsika direct any amin'ny écran fa iraino Andriamanitra ao amin'ny Timoty voalohany toko faharoa andiny fadimy Timoty voalohany toko faharoa andiny fadimy vakitsika Timoty voalohany toko faharoa andiny fadimy fa iraino Andriamanitra ary iraino mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Yahosoa ilay vohositra izay olona numéria 23:19 vaketsika nge teny Andriamanitra numéria 23:19 hijerevanareo mihitsy ny hoe ahoana moa mampitombina ity sary ity numéria 23:19 lalàna ato miteny Andriamanitra tsy mba olona nefa ny ahoana zany izy lasa olona lasa olona dia hoe io ihany ny Andriamanitra ray numéria 23:19 vaketsika aminarany Yahosoa numéria 23:19 Andriamanitra tsy mba olona ka handainga na zanak'olombelona ka hanenina nefa ny Yahosoa dia tena zanak'olombelona mihitsy naterak'olombelona izy zanaka ny Mariasy Yosefa izy tena izy misy olona miteny hoe Mariama manarany niteraka ny Yahosoa io zany rehefa tenaraka ny teny ny silamo manao an'izany dia marahanareo tena izy zay tsy mahafaka ny fahotana anareo zay nanovanovany zara tokony tsy ovay dia any amin'ny tsisy daolina ny anareo zany fa io moa tsy didira antsika satria tsy de hoe mitondra famonjena le anarana fa mba tiako tenena fotsiny hoe mamila mba mijery any amin'ny fahamarinana foana atsika mba sy de sodokan'le manao zavatra tsy mandeha milohan'otran'io dao vakitsika ry Andriamanitra tsy mba olona ka handainga nefa antsika mahita teo mihitsiny fa lay Yahosoa dia olona vao nivakitsika tamin'ny soratra masina teo mazava zany fa tsy le Andriamanitra ray io tsy Andriamanitra ray zany io zanaka io satria le Andriamanitra ray dia miteny mihitsy hoe za tsy mba olona zany ka handainga ary izy mihitsy miteny hoe za koa tsy mba zanak'olombelona zany nefa ny ray Yahosoa dia voalaza mihitsy hoe fils de l'homme zanak'olombelona zanak'olona ary dia hitany zanak'olona ianareo zay ny soratra masina eny amin'ny raha ololanitra eny haitomany azy ny fihena rehetra fa hitany zanak'olona izy nefa dia ny soratra masina miteny hoe Andriamanitra tsy mba zanak'olombelona nefa Yahosoa dia zanak'olona ngetsika ve jery soratra kely an'izay hoe zanak'olona zay ary mety tokony tsy andrininy atsika be dehibe mba jerevantsika kely mihitsy le izy zanak'olona zany iny jerevantsika anazy tena mitombona tsara mihitsy be dehibe moa ko le terme zanak'olona ato fa leo tena le mijanona miandry kely mihitsy aloha tsika fa hijery le zanak'olona mihitsy
aleotsika ale ato amin'ny bokyny apokalypsy mihitsy ny titsika hojerena. Apokalypsy 14:14. Angambany hafa njerevantsika fa ty ohatrany raha sarotsarotra andreo indray ty fa le ohatrany de le mahitsy be mihitsy hoe Yahosoa mihitsy. Ty le hoe Yahosoa le zanak'ondry a, hitantsika iny fa le zanak'olona mihitsiny a. Apokalypsy 1:13 io tiako jerevana amitsika. Apokalypsy 1:13 le zanak'olona zany hitantsika rehetra mihitsy izy zay. Ary teo voan'ny fanaovan-jiro de nisy nakaiky tahaka ny zanak'olona, ny akanjo lava hatrany an-tongony sady ny fisikinany mbolamena teo an-tratrany. Io le tiako tenena amitsika io. Io le teo hoe Yahosoa io. De ndreo jevantsika an'le izy. Apokalypsy 1:13 ty a. Hitanareo tsara fa Yahosoa io teneny io. Io jerevantsika mihitsy ny tohiny. Apokalypsy 1:13 io a le 1:13 teo a de hiditra amin'ny 14 tsika. Ary ny lohany sy ny volony de fotsy takan'ny volony fotsy de takan'ny oram-panaly. Re avetsely mandeha. Ary teo voan'ny fanaovan-jiro de nisy anakaiky tahaka ny zanak'olona, ny akanjo lavatra, ary nahita azy aho de lavo tahaka ny maty. De ilay velona, efa maty aho a, nefa indro velona mandrakizay. Eto zany le zanak'olona de miteny hoe zay efa maty. Kazy nisy Andriamanitra maty anefany. Io Andriamanitra raha io de tsy mety maty mihitsy ary tsy mety ho zanak'olona mihitsy izy. Feto moa zany resantsika ireo de le hoe ilay zanak'olona de Yahosoa, nefa ny eto misoratra masary amin'ny bokyny Numéro 7:20 teo milaza hoe Andriamanitra tsy mba olona. Zay aloha anankiray. De ne soratra masiny hoe io Yahosoa io de zanak'olona hitantsika eto amin'ny Apokalypsy 1:20 ty. Nefa nisy soratra masina hitantsika Numéro 13:23 teo hoe Andriamanitra tsy mba zanak'olombelona ka aneny. Efa teny mifanipaka sady zany zay milaza hoe tsy olona io Andriamanitra io, nefa ilay Yahosoa olona. Mazava zany fa Yahosoa de tsy mety hitovy amin'io Andriamanitra raha io noviana satria Yahosoa olona, ilay dada malala Yahova tsy olona. Yahosoa zanak'olona, ilay dada malala Yahova tsy mety ho zanak'olona. Zany hoe zay nampitovy andreo kosa zany a, devoly koa zay nampitovy andreo. Ary tena ao anatin'ny sefer Torany jiosy mihitsy manizigizina fa tsy olona izy, na zanak'olona izy. Ka zay nametraka anazy olona sy ho zanak'olona zany a, io Andriamanitra raha io nampitovy azy amin'le zanany, devoly zay nanao an'izany. Zay natao hoe devoly. Hitanareo amin'izany hoe tena hoe manohitra ny soratra masina mihitsy le olona. Io le mbola vokatry ny rafitra didifolo hoe Andriamanitra iray ihany a. Mivoaka amin'izay ny fahamarinana, ny Andriamanitra zatra anankiray le ray izy, ary le zanany koa nefa ny Andriamanitra anankiray izy. Rehefa nisaina amin'izay reo anankiroa ny Andriamanitra mazava be, ivavana sy akofana ao amin'ny hatsarana. Ary zay nanaraka an'izany fampianarana zany a, afaka ny fahotana ary tsy manota intsony a, satria zay le tenin'Andriamanitra marina hoe aza manota intsony. Fa tsisy afaka tamin'izay fahotana zay mihitsiny a, noho ny amin'io rafim-pivavana na rahanareo io. Zava-toza mihitsy. Farany, tia ny fanampolofona fahatelo fa diso mihitsy manota isma, ozy ny ten'Andriamanitra. Dia ilay velona, 9:20, efa maty aho, nefa iny velona mandrakizay sady manana ny fanalidiny fahafatesana sy ny fiainantsika. Ato amin'ity soratra hoe efa maty aho. Io izy io. Leo tsy pitsika tsara ty soratra hoe efa maty atao hitan'ny olona rehetrarehetra mihitsy ny ty hoe ahoana moa zany ty soratra masina ty kosa fa ianareo milaza fa Andriamanitra ray ihany egala Yahosoa zanany. Ahoana nefa ty soratra efa maty ty, ahoana io? Samy mandinika daotsika rehetrarehetra hoe ahoana ty soratra hoe efa maty hony izy e. Zay, lay voalohany sy ny farany hono efa maty. Ahoana ny tovizany amin'io Andriamanitra ray? Satria le Andriamanitra ray koa de izy koa ny voalohany sy ny farany, samy voalohany sy ny farany io. Fa na voalohany sy ny farany, iny hoe qualité tovizana, même qualité zareo, fa reo ny momba anazy zany amin'ny maray sy ny zanaka, reo mitovy ADN zany resana olombelona. Fa ny momba azy samy hafa.
ndray lehibe de ndray kely, ndray niteraka de ndray nateraka, tsy mitovy re zany. De hoy soatra masina hoe efa maty aho, efa maty zany ty zanaka ty, le olona io zany efa maty io. Nefa ny soatra masina re hoe io Andriamanitra ray io a tsy mety maty zany mihitsy novinoviny. Ty reo ampidirintsika any amin'ny fitehirizana any de reo jerevantsika am'izay le hoe tsy mety maty io Andriamanitra ray io. Mba henonareo nke ty ten'Andriamanitra ty de jereo tsara nke ny hoe aiza moa ny itovizany zany sary zany. Apokalipsy 4:7 eno tsara arany aty amin'ny andininy fahavalo no vavaka ataotsika, menotsika ny vavaka ny tao amin'ny lanitry. Apokalipsy 4:7 amin'nomboka andiny fahavalo ka hatramin'ny faraiky ambin'ny folo amarana antsika anazy. Ary ny zava-manana nay efatra dia samy nanana elatra enina avy sady feno maso ny tena rehetra manodidina ka hatrao anatiny. Ary tsy mitratra andro aman'ala izy manao hoe masina masina ny Tompoandriamanitra tsy to lay taloha sankehitriny ary ho avy. De mandeha moa zany vavaka sy ny maro samihafa eo. De andiny fahafolo de iankohako eo anoloana zay mipetraka ambony seza fiandrianana ny loha olona 420 ka hivavaka am'izay velona mandrakizay velona mandrakizay ndray no hitatsika eto fa tsy koa ny efa maty fa hoe velona mandrakizay ahoana indray zany reto fahadalana be nataon'reto monoteisme reto tena miteniteny foana mihitsy ny tena maro zay le hoe mba mandini daholo Andriamanitra reny nametraka teny hoe za tsy mety maty zany, tsy mba olona ho nisy ka andaingina zanak'olombelona ka anenina. Ary Andriamanitra eto milaza fa tsy mety maty mihitsy izy araka nyity soratra hitatsika eto ity jereo izay amin'izay velona mandrakizay io ivavaka. Anao inona izy ivavaka am'izay velona mandrakizay io. Lay Andriamanitra ray zany zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana de velona mandrakizay tsy mety maty ny dikany zany. Ao anefa ty rahatra manao teisma ty fa lazainy fa hoe io zanak'io ny Andriamanitra ray, le zanak'olona sady le zanak'olona anio Andriamanitra tsy olona, Andriamanitra tsy zanak'olona, Andriamanitra tsy mety maty nefa le zany efa maty. Ahoana moa ny ampitovinareo amin'ny Andriamanitra ray io? Zany no proof fa tena fivavahana tena démonie mihitsy izy, fanoerana ny tenin'Andriamanitra marina. Nahita zany se tsika hoe tena diso daholo ny vavahan'ny olombelona rehetrarehetra satria tena tsy mety mihitsy izy. Ndaotsika aloha enregistré ty ataotsika tahiry ilaina ny fotoanany rehefa misy zara tokony latsika anazy ho azavaina aminareo foana hoe zao ny famarinany teny. Ka eto zany tsika rehefa nandeha nahita an'izay teny zay nareo de mametraka ny ambasadeur-neo sao hoe rehefa diso zany ny fipetrahany ray sy ny zanaka hoe tsy mety mitovy mihitsy nyreo de diso mihitsy ny milaza fa ny ray ny agalina ny zanaka. Fampianarana démonie mihitsy zany zay zavatra zay, fampianarana démonie mihitsy zay, tena tsy izy mihitsy. Ary raha mihitsy ndray miteny hoe ny ray ny agala zanaka agala fanahy masina ko ny ray sy ny zanaka raha tsy mitoko vao maika ve ny fanahy masina ny tena izy. Anketrika de tokony efa tonga saina ary tsy misy fanahy masina ny vavahana zanaka tany amin'ny lanitry lanitra tany. Iny zao lalàna hoe Andriamanitra ihany ny vavao hitatsika zao zay tany bokiny aiza moa le izy tao bokiny Apokalipsy, vakitsika iny ty bokiny Apokalipsy 2:20 andininy fahasivy ty. Apokalipsy 2:20 andininy fahasivy vakitsika eo amin'ny anarany Jehosoa. Apokalipsy 22:9 de ho izy tamiko tandremo aza manao an'izao fa mpanompo namanao ihany eo sady namampaminany rahalanao sy zay mitandrina teny am'ty boky ity. Andriamanitra ihany ny vavao. Raha Andriamanitra zany ny fanahy masina araka ny tenen'reto monoteisme reto hoe io ihany koa lasa Andriamanitra ray rehefa avy eo. Nanina izy nita tao amin'ny lanitry koa tamin'io sary io amin'ny mahinana azy ndray zany. Ary raha Andriamanitra io fanahy masina io tokony vavahana teo eo. Nefa antsika mahita fa rehefa nivavaka ny tao amin'ny lanitry amin'ny Apokalipsy 4:7 de tsy nisy vavaka narefa tany am'zareo mihitsy na ny kely azany sady nefa ny hoe Andriamanitra ny vavao. Nge vaketsika ny Apokalipsy 4:7 de ao amin'ny andininy fahavalo sy ny fahasivy. Nanahoana ny vavaka nandeha tato nefa le fanahy masina hita teo no vaketsika le fanahy masina hita teo zay. Apokalipsy 4:5 ary nisy elatra azy feo ary kotrokorona nivoaka avy tamin'ny seza fiandrianana. Io zany le hoe ny hery sy ny fahefany dada Iavamo zany rehefa tena miseho de tena force
zay rehefa tonga anareo ditanareo dolo zany ary misy jiry fito mirehitra teo anoloana seza fiandrianana de efa nafiton'andriamanitra le jiry fito ary eo alohana seza fiandrianana hita mivandravandra be eo ko maninona ny tsy ny vavahana rehefa nafiton'andriamanitra maninona tsy ny vavahana tsy ny vavahana izy satria andriamanitra ihany ny vavahana zay le lalàna ny vakitsika teo hoe andriamanitra ny vavao matozy zany a tsy ny vavahana ny fanafiton'andriamanitra tsy andriamanitra ne zany io e avetsika am'izay ary ny sary eo anatin'ny tableau hoe de nanaonao foana mihitsy nge ny olona ny tena izy am'izao efitra mitranga rehetrarehetra am'ty tany ty zao e nge vakitsika am'izay le sary avetsika am'izay ny sary ny tiako tenenina zany tia avetsika zany le seza fiandrian'andriamanitra io any seza fiandrian'andriamanitra io a satria fita tany amin'ny lanitranitra am'izay ty sary hitatsika ty a de io a dada iava io ambony seza fiandrianan'io zany sarisary a izy moa tsy androny zany fa zy ady a mampianatra de voatery tsy maintsy manao an'izao a ho azonareo ary teo alohana seza fiandrianana de teo le fanafiton'andriamanitra tahaka ny jiro reo ny fanafiton'andriamanitra F7 zany F7 fa tsy F16 a ohatry afanganareo amy zavatra hafany tia ny ray tia ny ray raha ohatra ka andriamanitra ny fanafiton'andriamanitra maninona tsy nivavaka teo ny lolo efatra ambyroapolo le nivakitsika teo tokony nivavaka teo ny lolo efatra ambyroapolo sy ny zava-manana efatra fa nefantsika nety fa tsy nivavahana ary zareo mazava zany tsy andriamanitra ivavahana io ce n'est pas Dieu là zany hoe ce ne sont tsy ao anatin'ny klasin'andriamanitra izy zany Dieu ty ve hitrande non barage non tsy andriamanitra ny fanafiton'andriamanitra fa rehefa nitsangana kosa ny Ahosoavy any a ity ndray Ahosoa ty miaraka tamin'le boky ny tazomy teo ampelantanany a de mivavaka taminy am'izay ny teo amy lanitry ny lanitra dia ny vavahana reo andriamanitra anankiroa mazava-be zao a reto no ny vavahana ity dada iava ty no ny vavahana ty zany ny vavahana ray un ary iny lehibe de ty zany ny vavahana koa faharoa io ataoko fresy maitsomaitso io a io ny faharoa deux reo no ny vavahana reo ins de reo ny vavahana fa ny fanahy masina tany ataotsika barazy be mihitsy ny hoe non tsy vavahana ny fanahy masina araka ny apokalypsa 4 vo ny vakitsika teo ndreo vakitsika am'izay ny izy a lolo ty eny resika sary ty mba hitanareo tsara fa tsy vavahana zany ny fanafiton'andriamanitra lefa tsika sary mahitsy tsara sy mazava tsara apokalypsa 4 eo de vakitsika ao amin'ny andininy nomko amy andininy fasivy satria hitatsika teo le sarin'ny fanahy masina zany efa aloana seza fiandrianana de eneo nge atrato hoe ao amin'ny andininy fahavalo no miainga le fivavahan'ny lolo efatra ambyroapolo sy ny zava-manana efatra ny mandeha voalohany ary ny zava-manana efatra de samy nanana elatra eninavy sady feno maso ny tenany rehetra manodidina katrao anatiny ary tsy mitsahatra andro manala izy manao hoe masina ny tompoandriamanitra tsy to any am'le tsy to zany ny andefasan'le teny a lay talosa ankehitriny ary ho avy zay le fandehanan'le teny a lay tsy to de ahoana le izy ao amindiny fasivy ary raha ny zava-mananaina manome voninahitra sy aja ary fisaorana ho an'le mipetraka eo ambony seza fiandrianana de zay velona mandrakizay mandrakizay vetsika ndray zany sary izy nanomezana le vavako ny teo a de mazava-be fa lay mipetraka eo ambony seza fiandrianana hitatsika io mihitsy ny mandeha io le numéro 1 io ny mahazo an'le vavaka io ty ny mahazo an'le vavaka io le siko maitsomaitso io le nahazo an'le vavaka io fa le fanafiton'andriamanitra io menamena io a tsy nandehanan'le vavaka tsy andriamanitra izy nidika an'izay satria lalàna am'teny hoe ny andriamanitra de ivavahana tahaka ny Hosea zao ny vavahana andriamanitra izy fa io fanafito io tsy ny vavahana io ahoana mo izy klasinareo andriamanitra kalazanareo fa hoe andriamanitra ray ihany le gala fanahy masina satria hidiny nankety izy zay le hoe tratotra an'le hoe ao anatin'ny didy folo daholo
ny fivavahana tritarisma sy ny monoteisma rehetrarehetra zareo miteny hoe nyray any e galina ny fanahy masina e galina ny zanaka fivavahana ny démonie daholo reo mampifotopototra ny eo amin'ny lantilanitra mihitsy ny reo olona reo ary manambany an'lay avo indrindra reo fivavahana reo mpanambany an'ny avo indrindra zavaboary noho no klasena atao mitovy aminy sady manambany a manevateva manao tsinitsinina n'lay avo indrindra fivavahana mpanambany an'lay tena mpamorony reo za tena mitenanareo olombelona zay mandrea miala tao tena fotom-pampianarana avy any amin'ny démonie daholo izy satria tena mampifotopototra an'io Andriamanitra ray mihitsiny zavaboary ny fedy ataonao ekivala aminy azy tena zavatra tsy izy mihitsy zany satria ny sary de hitantsika eo amin'ny lantilanitra moa ko io sary io zao le apokalypsa 5 io a apokalypsa 4-5 zao ty hitantsika eto ty leo sy raha tako mihitsy ty apokalypsa 4 io a 4 io a de ny 5 io sary hitantsika io hoe zao ny sary tao amin'ny apokalypsa 4-5 zao de ahoana moa nefa ianao de mivavaka amin'io fanahy masina fotsiny zao lazanao fa io ny Andriamanitra misorany le dadany nefa ny zareo hita tsara tao amin'ny lantilanitra tao amin'ny bokyny ino moa tao amin'ny boky farany arikatra amin'ny bokyny apokalypsy efa ny amin'ny lantilanitra io sary io a tsy ndriko tsara efa ny amin'ny lantilanitra no nahitana fa miavaka ny ray miavaka ny zanaka miavaka ny fanahy masina ary ny Andriamanitra ray zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana irery no nahazo zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana irery any a no nahazo ny vavaka tamin'ny voalohany ary lay zanaka zay mitsangana eo akaikiny ka mitazona an'le boky ndray nahazo ny vavaka faharoa miavaka tsara mihitsy amin'ny saraka tsara reo fa le fanahy masina teo alohana seza fiandrianana kosana tsy ny andehana ny vavaka mihitsy ny andre mandeazana dao raha vaketsika ray zay teny zay tsy maintsy vaketsika zay teny zay a ho voninahitra dada iavasy soa ao amin'ny andinin'ny fahafolo am'izay dia nkoaka eo alohana zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ny lolo 420 zay tena mahazava be impressi mihitsy ny vavaka hoe enkoaka eo anoloana zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ny lolo 420 ka ivavaka am'izay velona mandrakizay a dia nipiny sady boninahitra eo anoloana seza fiandrianana ka anao hoe eto zany le sary defatsika io izy io lay mipetraka eo ambony seza fotsifotsy io nandeha nan'le vavaka fa tsy nandeha tamin'ity jiro menamena eo ambany ty précis tsara mihitsy le vavaka hoe eo amin'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana tany le vavaka iny tao amin'ny lantilanitra nandeha fa le devoly tety ambony tany miara-miasa amin'ny devoly kosany a ny vavaka tamin'le fanahy masina fanafiton'Andriamanitra io nalefa nytaony azy ny vavakany zareo rery ny nanondrana fa ny tao amin'ny lantilanitra nefany a nanao ny sitrapon'Andriamanitra nefa aloha zay ty Andriamanitra hoe ho ataony ny sitraponao ety atany tahaka ny eo amin'ny lantilanitra ny eo amin'ny lantilanitra tsy izy mivavaka tamin'ny fanahy masina le olombelona daladala rehetra mivavaka tamin'ny fanahy masina tena dala mihitsy dao vaketsika eo zay tenin'Andriamanitra zay mbola vetsika eo le Matio toko fefatra fa loatsika aloha jery ty amin'ny Matio kely hoe ny sitrapon'Andriamanitra ne de tokony atao any aiza misy teo ataony sitraponao a ety atany takany eny an-danitra aiza misy anindraka izy zao nge mba jerevantsika mba jereva io izy teny zay atao any sitraponao a am'le vavaka nampianariny Josoa io hoe ray anay zay ny an-danitra ataony sitraponao ety atany takany an-danitra izy izy nareo koa nerakitsy dao ajerevantsika kely ny vavaka nampianariny Josoa hoe mpampianatra hoe ndaso jerevantsika ato zay ny manakin'inda zay zay mahita tenenao ihany hita ao Matio 6:10 raiky izy jerevantsika ony zay zany le izy zay ao ny jerevantsika anazy aso aloha Matio 6:10 Matio 4.
Matio toko fahenina andininy folo. Ho tonga anie ny fanjakanao ataony sitraponao ety an-tany tahaka any eny an-danitra. Eo zany ten'Andriamanitra dia mazava be mihitsy ny hoe ho ataony sitraponao ety an-tany tahaka any eny an-danitra. Ka ny zavatra hita tany an-danitra dia tsisy nivavaka tamin'ny fanahy masina. Fa le olombelona kely ety an-tany ety kosa iny vavaka amin'ny fanahy masina izy. Le olona manao monothéisme sy ny trinitarisme. Le manao hoe ny ray any egala ny zanaka egala ny fanahy masina. Mba heverinareo moa izany fandikan-dalana mahatsiravina tena. Zany ange tena hoe tena fanambaniny Andriamanitra mpamorony mihitsiny. Ndao raha vakitsika amin'izay le apokalipsa teo. Tena fanambaniny anazy mihitsiny hoe izy mpamorona zao no ampitoviana amin'ireny foroniny tena. Aloha tsy teteny betsaka fa ho anareo izay mivavaka amin'izany rafitra zany miala tao fa tsy izy intsony. Rehefa teo any amin'ny hery satria fivavahana manambaly an'Andriamanitra ka rehefa nanambaly an'Andriamanitra no dia voatsipiny any amin'ny hery izay ny valiny. Fa ny devolo ny mpanambaly anazy. Ianareo koa tia manambany anazy. Dia milaza avy ianareo fa azo aina dia nao be mokon-doha. Non. Rehefa miteninareo fa aza miantra amin'ny be mokon-doha fa lalàna foana io. Apokalipsy 4:10. Dia nikoky eo aloana izay mipetraka eo ambony sisa fiandrianana ny olona 420 ka hivavaka amin'izay velona mandrakizay dia nipy satroboninanitra eo aloana sisa fiandrianana ka nao hoe jereo amin'izay ke le vavaka rehefa avy ny hoe ho an'ilay mipetraka eo ambony sisa fiandrianana ty hivavaka ty tena nianana tary zany le fanahy fiton'Andriamanitra sy zay atao hoe fanahy masina nianana teo. Satria nareo moko mihevitra hoe hivavahana izy. Izay mahatonga namiteny an'izay. Fa izy tsy mianana zany zareo fa tsy kilasy eo Andriamanitra izy dia tsy hivavahana. Eo fotsiny izy mipetraka eo napetraka dada Iava eo anoloana izy, izay ny tiany dia tsy idiranao momba any amin'izay fa tsy Andriamanitra hivavahana io. Zava-boarina amboarina io. 1:10. Todika eo amin'ny mipetraka ambony sisa fiandrianana amin'izay tsy misy mihitsy ny fanahy masina vavahana hatramin'ny farany. Ianao tomponay sy Andriamanitra no mendrika andray ny voninahitra sy ny anja ary ny hery. Zay ianao. Zany hoe tsy nindrina tsara mihitsy fa ianao le mipetraka eo ambony sisa fiandrianana no andefasany an'ity vavaka ity. Ka raha ohatrany ka ho any an-danitra tokoa ianao dia izay koa no ataonao. Tsy misy mivavaka amin'ny fanahy masina fa direct mivavaka amin'ny dada Iava irery ihany. Fa amin'ilay mahafampianarana démonie izay nataon'ireto monothéisme sy trinitarisme reto moa dia ny monothéisme moa resantsika zao. Dia ny anazy ny Andriamanitra ray ihany nataony egalina fanahy masina, egalina ilay zanak'Andriamanitra. Ka raha Andriamanitra izy nampitoviana amin'ireo, ahoana ny vavaka tsy nandeha teto tany aminazy? Fa io nge zareo miara hita daholo maninona tsy nandeha tany aminy ilay vavaka azy? Fa raha Andriamanitra izy dia tokony vavahana, ahoana izy tsy nivavahana teto? Ary ty tena efa sara efa any an-danitra any amin'ny lanitra ny lanitra mihitsy. Eo anatrehan'ny olona 420, ny zava-manana 4, ny anjely rehetrarehetra, hatrany amin'ny Jaona ary ambanimbanitan'ilay sary. Protocole be tao amin'ny lanitra ny lanitra ve naovana dalàna ohatran'izao hoe raha hivavahana ny fanahy masina, ahoana tsy teo izy dia natao? Satria eo anatrehan'ny zava-drehetra mihitsy no miseho ilay tantara. Fa ny zava-marina tsy nivavahana ny fanahy masina. Io zany tena miaraka amin'ny devoly daholo nareo izay nivavaka tamin'ny fanahy masina. Miaraka amin'ny démonie nareo no tena izy. Miaraka amin'ny devoly nareo no tena izy. Miaraka amin'ny satana nareo no tena marina. Mba mieritrereta. Satria tena hoe ataony ny sitraponao tahaka ny ety an-tany tahaka ny eny an-danitra. Ny tao an-danitra tsy izy mivavaka tamin'ny fanahy masina. Ahoana nareo mivavaka tamin'ny fanahy masina? Rehetra fiangonana rehetrarehetra izay mivavaka tamin'ny fanahy masina rehetra, ahoana ty nataonareo ty? Nametraka amin'ny fanahy masina ho même klasy amin'Andriamanitra, ino ny ty nataonareo ty? Adalàna mihoapapana mihitsy ny nataonareo. Ny zava-boary anisan'ny kely indrindra noho ny Yahosoa. Yahosoa raha namorona zany fanahy masina zany, ahoana zany nareo no manao an'izao fihetsika zao? Zavatra ny foroniny dada Iava sy Yahosoa ny andeha hivavahanareo fa tena mitapy. Mieritrereta ny tena marina. Efa kely hoe ianao ny tomponay sy Andriamanitra no miendrika andray ny voninahitra sy ny anja ary ny hery, fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary no sitraponao no nanisy nary azy. Tena tsisy nidiran'ny fanahy masina mba nivavahana mihitsy satria tapitra treo ny resaka dada Iava sy Yahosoa, miditra amin'ny resaka Yahosoa amin'izay ny orianany. Zatra efa nisy tao amin'ny lanitra mihitsy
efa vita ny famonjena, efa vitany efa niakatra nakany amin'ny lanitry io zanak'Andriamanitra Yehosoa io. Rehefa jerevana amin'izay ny sary tao amin'ny lanitry le tao amin'ny andron'ny tompo, zany hoe fanomezam-boninahitra ny Yehosoa moa tsy ho vaninandro io. Fanomezam-boninahitra ny Yehosoa napetraka tamin'ny fomba ofisialy izy fa Andriamanitra ivavahana sy ankofana ary nomena fahefana amin'ny zavaboary rehetrarehetra amin'izay natao ofisialy amin'izay le izy dia izao ny zatra hita tamin'izany fotoana goavana be izany tao amin'ny lanitra mihitsiny tamin'izao vaninandrontsika zao, satria efa niakatra ny amin'ny lanitry Yehosoa dia ny zavatra nisy tao amin'izay no hitantsika sy ny vavahana ny fanahy masina. Tsy nanao an'izany tamin'ny fanahy masina ny mponina tao amin'ny lanitra rehetra hoe nivavaka tamin'ny fanahy masina. No. Fa ty tenenanareo dia tena efa tsisy tsony mihitsy ity. Tao amin'ny lanitra tsy misy ary ny fanahy fiton'Andriamanitra moa lehibe indrindra amin'ireo fanahy masina amin'ireo. Zay nahatonga azy natokany alohan'ny seza fiandrianana dada Iavana. Zavaboary namboariny. Ary ny fanahy dia natao irahana. Ahitantsika tamin'ny irahana bokin'ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo iny hoe irahana ny fanahy masina. Jaona toko faha-enina ambin'ny folo andiny faha-telo ambin'ny folo. Zavatra irahana ve dia ivavahana reo? Jaona toko faha-enina ambin'ny folo andiny faha-telo ambin'ny folo. Lovaka itsika manoko andiny fahafito fa tsy tafiditra le izy. Zay. Jaona 16:7 fa izao milaza marina aminareo fa mahatsara anareo ny fialako. Fa raha tsy miala aho dia tsy ho avy aminareo ny mpanahitra. Fa raha mandeha kosa aho dia irahako aty aminareo izy. Jereo tsara io ny rahana io. Irahako aty aminareo izy io. Irahako aty aminareo izy. Aleonay tsika tsindry-peo tsara mihitsiny ihany ny mampalaky an'ity sary ity dia hitanareo tsara amin'izay mijery tele rehetra. Satria moa dia efa tele zao no malaza ny fijerevana ty fampianarana ty nao amin'ny internet no amin'ny zavatra hafa zany dia efa kio tsara ty. Jereo tsara ty. Irahako ny fanahy masina dia ny mpananatra. Zay. Irahana zany le mpananatra zany. Ka le mpananatra moa tsindra fa le fanahy masina dikan'izay. Io le hiaraka amin'ny olona, le hilatsaka amin'ny olona, dia ho hita sy ho rezy. Ka raha ny rana izy zany rehefa ny rana ny fanahy masina dia le mpaniraka lehibe noho izay maniraka, ny mpaniraka lehibe noho izay ny rana. Ka izay no mahatonga ny hoe zatra kely izy zany fanahy masina zany ny fanahy fiton'Andriamanitra. Tsy vavahana zany. Porofon'izany le tao amin'ny lanitra hitantsika tsara fa tsisy nivavaka tamin'ny fanahy masina tena andray aza. Ka ny eritrereta amin'izay zany dikan'izay rehefa tsy nivavahana ny fanahy masina dia aza mbola foana manomboka izao. Aza mbola foana tsony. Fa ny fahendrena monoro-hevitra amin'izay zay ady marana anazy hoe jerevantsika sary firy ny Andriamanitra ivavahana araka ny fahamarinana io anankiroa ny Andriamanitra ivavahana araka ny fampianarana Yehosoa, le fampianarana tsisy kilema sady salama azahoana fiainana mandrakizay mahatonga anao tsy manota intsony, mahatonga n'Andriamanitra hiaraka aminao dia mafisoko aminao. Faharoa ny Andriamanitra ivavahana ary hita tao amin'ny lanitra zany sary zany. Roa no hita tao ny ivavahana fa tsy ivavahana ny fanahy masina. Ary eo Andriamanitra anankiroa dia ny ray lehibe, ny ray kely, ny ray dia lehibe ary le zanaka kosa ny kely satria ilay ray dia naniraka ny zanany noho izany kely le zanany dikan'izay. Kely le zanany satria ny rahana. Zay lehibe dia zay maniraka. Zay ny lehibe zay. Rehefa mivakitsika moa izy tao amin'ny tsotra masina teo iny aviantsika vakina mihitsy le hoe zay maniraka no lehibe no zay naniraka anazy. Araka voalaza amin'ny Jaona 13:16 jerevantsika kely. Jaona 13:16. Jaona 13:16 vakitsika tsara. Ny mpaniraka dia lehibe no ilay ny rahana. Kanefa le Yehosoa dia niteny foana hoe zany rahana. Noho izany ny lehibe zany dia ny dada Iavà. Jaona 13:16. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Ny andefy tsy lehibe noho ny tompony, naniraka noho ny maniraka azy. Ny lehibe zany dia ny tompony andevy. Ary ny lehibe zany dia ny maniraka fa tsy niraka, fa tsy ny rahana. Mazava be zany. Ka matoa ny fanahy masina ny rahana dia hatrany amin'ny fanahy fiton'Andriamanitra tsy lehibe zany
ary raha matoe tsy nivavahana tsy Andriamanitra zany io fa ny lehibe zany zay naniraka de dada Iavasy Josoa. Reo ny Andriamanitra ivavahana roa misaraka tsara tao amin'ny lanitra ny lanitra io irantsika mahita io sany zany avakeo tsara ny Apocalypse 4:5 fa io nitanareo ao io de mirary soanareo ny ambassadeur-ny Josoa ho tonga soa ty amin'ny lanitra ny lanitra amizay hiaraka amin'ny ambassadeur-ny Josoa sy ady ho any amin'ny lanitra ny lanitra tsika fa ny olona tsy manoto irery ihany mahazo miditra ao amin'ny lanitra ny lanitra ary izao le fampianarana tsy misy kilema mahatonga anareo tsy manoto intsony ary hoentiko any amin'ny lanitra ny lanitra nareo zay neviko ho anytsika rehetrarehetra andao ho anytsika azo antoko lalana makany zay no mahatonga ny hoe efa misy olona ty Madagasikara 2 isany efa tsy mahay manota intsony efa niala tamin'ny fahotana efa tsy mahay manao ratsy intsony mba anjaranareo hafa firenena koa miditra antsehatra ho isan'izay tsy manota intsony manaraha any Josoa izay toriny ziady satria ziady ihany nampianatra nareo zao fampianarana zao de zay le lalàna hoe izay nampianatra manao batisa rehefa resy lahatra n'izany fampianarana zany ianao andositra ny adeziran'Andriamanitra ty ompitena zay tsy mety mino ny fampianarana io hodorany Josoa amizay satria mpanota ka rehefa tsy tianao no hodoran'Andriamanitra manarany ziady te zany ny rahany Josoa hitondra nareo any amin'ny Josoa hitondra nareo any azo antoka lalana makany 100% satria io zany ten'Andriamanitra hoe aza manota intsony ka ity rafitra ty reo de efa mpanota ny manao an'izany monoteisme zany tsy hoany zany reo ny dikan'izay ny trinitarisme ny trinité zany mpanota koa reo tsy hoany reo zany zay rehetra mpiaraka amin'io Andriamanitra trinité sy monoteisme io zany ho any amin'ny elo dahola mandrosiry anao ny dikan'izay manoro hevitra anao mandrosiry fa zao ny atao hoe mpanota mpandika lalàna mpanambany an'io Andriamanitra raha io ilay Andriamanitra ray tompony hazavana lehibe no ambanina am'izao sary hoe ny ray any egalany zany egala fanahy masina fanambanina tsisy oatra zany aza tao an'izany tsony ny famariana tokony arahanao fa manaranao ny teny ziady manoko zao avy eto batisa rehefa resy lahatra de nio tsara ny fampianarana rehetra ao anatin'ny YouTube ao feno fampianarana mihitsy ao ao amin'ny Josoa TV aleo sorata aketo mihitsy izy de tsy hainareo aleo sorata aketo mihitsy izy apetraka eto le adresy zany hitanareo tsara any ataotsika stylo hoe mahafinaritra be ty jerevanareo anatin'ny YouTube ty tsy hita ty hoe ty canal ty hoe Josoa TV zao io jerevanareo de ny WhatsApp zany io WhatsApp io kosiny ho anjy resy lahatra rehetra de manoratra ty aminay aty satria direct makaty aminay io plus 261 ho anjy resy lahatra any ampitan-dranomasina indrindrandrindra 32 86 et 663 98 io zany no andefasinareo WhatsApp soratako mihitsy ny WhatsApp eotatsika soratra mangamanga mihitsy WhatsApp io WhatsApp voilà manoratra amin'io nareo na mitady an'io adresy nareo ty zany YouTube ty Josoa TV ty YouTube ty tande miclipke YouTube fotsiny nareo de tsy andetatiavo ty hoe ao amin'ny YouTube ty de mifandray direct amy ziady nareo ty zamony mampianatra nareo ty mifandray amiko direct nareo amin'io de hitanareo daholo ny fampianarana zay tsy azonareo amizay mbola isy fotoantsika anao émission direct de afaka mametraka fanontaniana amiko daholo nareo ny ampitan-dranomasina any fa fotsiny ataovy amin'ny teny anglisy na teny frantsay de teny sinoa zay nareo mbola valable eto amitsika eto de ny teny malagasy moa zany no malagasy rehetrarehetra afaka mifandray amiko daholo nareo moa nareo efa resy lahatra ny fampianarana de miantso avy hatrany amin'io telefony io hoe mba anosoratra anarana amin'ny batisa hoe za de ahoana ny tokony ataoko fa zaho any amin'ny lanitra iaraka aminao miaraka amiko zany ianao efa migarantianao 100% makany ianao tsy misy problème mihitsy olana zany hoe inona ny souci non tsy souci sans souci makany amin'ny lanitra ny fantatranao miaraka amiko satria zavy ihany matoy ianao afaka mifahotana raha mitory an'izao fampianarana manala fahotana zao za de tsy olombelona mitovy aminareo ny mampianatra nareo an'ity fa zay ny rahany
mbola teo aloha ny azoko tenena aminareo zay ny rahana ny tonga eto aminareto a matomba moka zao fampianarana mbola tsy hainareo mbola tsy hitanareo mbola tsy fantatrinareo iareo io fampianarana io ka rehefa resy lahatra nareo any amin'ny lanitry ny lanitra dia atsovy za io ny ahitanareo anay ary ao ny fampianarana toy ny Eosoa TV io a io zany a no télévision internationale irahanareo amiko a hijerevanareo ny teny mamonjy anareo zay teny tsy azo angalarina tsy azo angalarana tahaka fa rehefa resy lahatra dia manatona ny ziady a atao batisa zay anao va tena tsy me manota intsony fa raha voatra zay anao manota foana ianao eto ihany no afaka ianao rehefa manatona le nampianatra anao vo afaka atria le nampianatra ny manao batisa vo raisinao daholo ny atsarana dia afaka ianao rinan'izay tena tsy me manota intsony tsy misy devoly afaka manafika anao zany tsy azo ny devoly tafihana zany tsony ianao indray lasa manafika devoly manomboka eo zany natao Andriamanitra mahery tompony fahefana amin'ny lanitry ny lanitra sy ny tany ety ambany a Iahavano anarany ary Yahosoa le zanany manatona aza matahotra intsony fa tena famonjeny ity le Andriamanitra Abrahama sy Isaka sy Jakoba no miteny hoe Andriamanitra tsy miheno ny mpanota noho izany raha ohatra ianao ka te hiaraka aminy tsy maintsy mipetraka amin'ny toerana hoe tsy manota intsony tsy misy fivavahana eto ambony tany mahavita manafak'olona tsy manota intsony noho izany a manatolona ny ziady a fa ziady a dia ny raha ny Eosoa ary ny raha ny dada Iava hitory any Eosoa ka rehefa manaraka ianao dia manao batisa atao amin'ny Eosoa dia ho lasa mpiaradia amin'ny Eosoa dia ho tovako any amin'ny Eosoa amin'izay ianao tsy hanota intsony ianao a ho afaka amin'ny fahotany ianao a tena sambatra be ianao zay zany ny teny koa ary antsika maraparanana fotoana dia manara-maso foana moa zany ny hatsarantsika dia zay ka samia mieritreritra tsara mandinika tsara ny amin'izay sariny miko teo zay averiko tsara le adresa dia tianareo leo ty averina tsara ty a raiso tsara aleo soratana sao dia misy olona tsy mahay mamaky indray fa aleo tena atao tsara mihitsy ny tia le numéro ty misy plus a aleo dia tsisy plus fa misy plus vao mety ataoko ngeza be dia afaka mijery daholo na dadabe a na bebe misy plus 261 32 86 663 98 reko tsara plus 261 32 86 663 98 zay namarantsika ny fotoana dia mirahasotsika samy teny soa ary ao tsara ny fampianarana ny fampianarana anankiroa ngamba no hojerevantsika farany a dia misy amin'izay ny fandinianareo lalina resy lahatra manatona ny ziady a mandefasa message amin'ny WhatsApp mba izao miteny anglisy a tsy miteny français raha azo atao fa raha ohatra anao tsy maintsy miteny miteny hafa amin'ny appel dia lefasy fa tsy maninona fa hitantsika foana ny atao a fa raha mbola azo atao dia atao hoe miteny hafa ihany amin'ny teny anglisy français zay ny azo tenenina dia mirazo antsika samy teny soa ary efa afaktsika sotra betsaka dada Mahala Iava tena famonjena ny ataonao tena efa miazakazaka ny famonjena satria tonga ny farany kely sisa ny fotoana kely sisa dia ho tanteraka ny zavadrehetra avoty ny olona dada Iava reny efa nanaraka ny teninao rehetrarehetra ireny indrindra fa ny any ampitan-dranomasina zay efa nihaino ny fampianarana sy nanaraka ny teny aza atao misy votsitra intsony reny dada Iava Josoa mangataka mihitsy ny ziady any fanahy masinao tena hiasa mafy mihitsy hiasa mahery ho amin'ny fisintomana ny saina izy ireny hitodika amin'ny fampianarana mba hitodianao any aminao Eosoa fa io sisa no antokany hafana mifandray aminao Eosoa ianao ny tompon'ity teny ity ianao ny tompon'ity fampianarana ity izany raha anao ary tena mampianatra ary miezaka mafy manao ny haiko tsy ho zavatra mba hamonjena ny olona ho valin'ny raha anao masina izay nalatsaka ao teo amin'ny azy fijaliana aza atao misy very ny olona izay mandray Eosoa tena aoka ny fanainao masina tena hanerin'ny sainy ary hanerin'ny fony mba hamonjy ilay fanao ao anatiny ao mba hovonjena ho any aminao amin'ny alalany ny enony ny fampianarana ary zany mbola angatako aminao aoka ny fanahy masinao ny ampianatra azy ny teny izay nampianarana rehetrarehetra ny fanahy masinao anory sy anokatra ny sainy dia izay rehetra voalahatra ho amin'izany na iza dia izay avy any amin'ny lanitry ny lanitra rehetrarehetra dada Iava Josoa
aoka tena hiasa se rehetra avy any aminao ho amin'ny famonjenan'ny olona. Aza vera misy overy zay rehetra efa nahita, aza vera misy overy zay efa nandre, aza vera misy overy zay rehefa nijery na fantatra ny teny marina anao. Ataovy ho sainitsainy andro aman'alina, zany mahatonga na mangataka ny fanahy masina. Mba ataonao be dia be ny fanahy masina andeha makety andresy lahatra ny olona zay voalahatra ho any aminao, sy zay rehetra efa nofidinao ihany koa, sy zay rehetra efa nantsoinao hitodika ho any aminao. Azy ady mangataka mihitsy ny mba ho maro ihany anie na dia vitsy ary izy ireo, satria tena vitsy mihitsy le ho any aminao manoloana an'le 8 miliara. 8 miliara nisan'ny olona eto ambony tany fa tena vitsy le ho any aminao. Anefa mangataka amin'ireo vitsy ireo mba ataovy maro ny hafa firenena, mba ataovy maro ny hafa firenena Jehosoa, ataovy maro ny hafa firenena. Voninahitra anao dadambala Iava ary voninahitra anao Jehosoa, amin'ny anaranao Jehosoa anaovana izany fafakaretra. Halleluia, amen. Dia miratsy ho tsiketra samy teny Jehosoa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana manaraka indray dia mahereza foana manaraka amin'ny fampianarana. Aza diny mihitsy ny mijery ny fampianarana io manaraka ny foana. Efa ao anatin'ny YouTube ao ny fampianarana reo ny ampitan-dranomasina, jereo ao anatin'ny vidéo ao anatin'ny Jehosoa TV, tena jereo ao, ary misy teny frantsay, teny anglisy ao ary efa misy toromarika omena ny hafa firenena koa hoe mba arao le sita. Misy sita rahanareo kosa ny ao ao amin'ny hafa firenena, misy sita rahanareo nega mameko kely anaran'le sita aloha ho soratako eto koa. Dia amin'izay zany hitanareo tsara hoe sy ady any mihitsy nanoratra ny lisy ka ho jerevako amin'izay ty anaran'le sita na natape fotsiny RTV Jehosoa R io T de V ka ny sita moa tsy majuscule fa minuscule reo zao Jehosoa de .com. Io ny sita anakaiky jerevanareo RTV Jehosoa.com. Dia tonga any amin'ny sitinareo dia afaka mijery zavatra be dia be tsara mihitsy ny ao na amin'ny teny maro samihafa arianareo daholo. Dia misy sita anakaiky koa ny ao RTV tsy moa izy HFF io ny anankiray RTV SFF sita daholo io dia ny farany Jehosoa RTV .com atao zany ny farany fa tsy maninona mety tao. Fa raha ao anatin'ny tony Android atao zao vao miteny hoe Jehosoa fotsiny dia efa tonga eo nareo, tapenareo fotsiny Jehosoa dia tany io ny hitanareo voalohany eo, ro sita reo ny hitanareo voalohany dia trany afaka misafidy amin'ireo nareo any amin'ny Google zany ny tapenareo io, mitapen'io Jehosoa nareo any amin'ny Google dia Google dia miseho ny RTV Jehosoa, RTV SFF dia ny Jehosoa tsy ampy Jehosoa dia ndao le pitsika kely ty tsitsika kely ato io zany ato UADH Jehosoa RTV zao Jehosoa RTV zany no hitanareo dia afaka miditsy anareo dia mijery fa mita karazana langy anaky teninareo fa mandeha dia afaka mijery misafidy misy fampianaranao dia misy direct ihany koa nareo azo jerevanareo afaka mijery an'izay vidéo direct nareo zay avy ety aminay mitondra an'izao fampianarana zao zany. Fa dia miraso nareo ary anaraka an'izay ny farany dia tahinao soa daholo ho manaraka indray avy